fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny Malaaimisaraka groupe anareo izao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe tsy maty vonoina. Tantara nosoratan'ny Miraira Voangiarmino. Novelomy mitovy, Saloy, Enasoa, miaraka tamin'ny Tsiry, Miaritiana ary ny mpanoratra. Nandray fiosina Totosa, Tovandray Ambololona. Studio, ny Prod. Isakafo rakizy a. Wavyo. Kanto a. Mba atsokela ny dadabenareo azafady. Eniny a, aleo jereo keny anjary tena fetifety aloha izy fa mety indray izy zao. Malakilaky nareo fa misy zavatra tsy maintsy horesahako anareo telo mianaka koa avy eo a. Eny tompoko. Fa misy inona ry neny a? Zavatra maika be ngano tsy maintsy hoe horesahana amin'izao alina izao ka? Aleo aloha hoe daholo izy mianaka dia mba tsy mamerimberin-dresaka amin'izay. Sa misy zavatra mbola ataonao izao? Ka. Tsy dia maika ilay zavatra ataoko fa somary reradreraka kely dia saika hoe mba hatory aloha kely e. Eny ary aleo fa tonga dia resahako eo am-pisakafoanana avy eo dia mba tsy taraikintsika amin'izay. Ary manao ahoana moa fa manana faraparana amin'ny fanadinanao ao e? Ka izay indrindra izao somary mandreraka kely ahioriny eny a. Fa ahoana? Mila miezaka kely mba ho afaka amin'ity taona ity fa maika ho lasa dokotera ohatranao koko. Mba tokony fahaizanao sy niezaka ataonao azy zany ako a. Vitanao io e. Mention sisa ny tadiavina sa ahoana? Aza manao an'izany ianao ry neny fa tsy izay mahainga eny no afaka fa izay mahay manaly e. Vitanao io e. Mila mifatoka tsara fotsiny ianao indrindra amin'izao akatoko ny famomanana faran'izao. Dia aza dino no mivavaka mba ho lavirary izay kasainao e. Endry neny malala. Ary mangalasa izy amin'izay fa efa izay izy mianaka. Manao ahoana ny siral'le izy? Matsiro foana rehefa laoka karakarainy iny ka. Zany. Hita kiry kantoko. Tena tsara le izy a. Nivainy tamin'ny bebe anareo fahaizana mahandro sakafo io e. Tadidiko mihitsy tamin'ny fahavelony na dia nanana mpanampy be dia be azy zay dia tremba nanaiky mihitsy izy raha tsy izy no mikarakara ny sakafonay telo mianaka. Izay indray dada. Eny fa na dia efa reraky ny asa azy izy dia tsy mba nataony ambanin'ny zavatra mihitsy ny fikarakarany anay mianaka. Dia izao dia efa mila mianatra mikarakara koa ianao ry kanto a. Fa sao dia sahirana rehefa anatokantrano any. Izay indrindra manko le tiako resahana aminareo androany e. Hoe ahoana izay anaka? Misy hôpitaly vaovao vita na mba vohatra manapotsy. Hay. Dia isan'ireo mpitsabo lehibe voatondry hiasa any a. Fa aiza ho aiza ry neny izany manampotsy izany? Eno a? Lalana 10 kilometatra miala eo any Tambo zany e. Le tanàna nahalehibe azy zany. Maninona tsara ary Marianina? Efa hoe voatendry hiasa amin'ny manampotsy ho azy za. Ary nanaiky avy hatrana satria efa ela nandriko hiverina iainana ambanivohitra ary irariko aza mba mihitsy no hiandro ny fisotrondronoko. Fa ianao veloha mba misy saina sa tsy misy saina ary Marianina? Dia tsy nisy dikany aminao mihitsy izany niezaka nataonay sy ny reninao nandritra ny 7 taona mba hanalaviranao sy hanadinonao tanteraka n'io tanàna io. Izao ianao mahita n'ity izay hoe hiasa any. Tsy hiasa fotsiny ary dada fa tena norim-pinenana amin'ny mihitsy raha mivinavinako a. Saorako be dia be anareo sy neny ho fanampinareo ato amin'ireny sedra mafy ny seo ireny fa tsy hitako hoe inona moa izany no tokony mbola atahorany dada amin'izao fa efa sitrana ny feriko e. Sady mbola lavidavitra ny tanànantsika aneo a le izy e. Tsy miompon-kevitra aminao amin'izany ary Marianina. Tsy makany izany ianao.
tapitra. Aleo tsy resaka eto masony ankizy izany ry dada. Afaka miresaka mitokana antsika sy ianao avy eo. Ahoana ny hevitra reo da? Raha ny hevitro manokana aloha dia izay hitany neny fa mety fa mahasoa sy hoe mahatsara izany atao e. Sady tena tiako koa izany hiova rivotra sy fomba fiaina izany, ary mety ho tombony amin'ilay zavatra tiako atao any aorianany mihitsy ny fandehanana any a. Ilay izy anie hoe mety fa ahoana momba ny fianaranay? Sa mbola aorianan'ity iray volanina faran'ity izay vao mandeha? Hitanareo, izany izao mbola olana ihany koa. Indrindra ho anitoko ina analabaka io. Aza manahy amin'izany nareo da fa efa voadiniko daholo izany rehetrarehetra izany e. Ay, Za aloha tsy maintsy manainga amin'ny herinandro satria sady mbola monja ilay fitokanana an'ilay hopitaly aho no mbola andamina ny toerana ionenantsika ihany koa. Dia raha soa no mikarakara anareo aty ary miverina miakatra aty mandritra ho fanadinana ny tokiana. tena mety amiko aloha izany ry neny a, tena mety. Dia ahoana ny fianarana amin'ny taom-pianarana vaovao iny ka? Kanto a! Mbola izy grande vacances kosa ny andinihana an'izany e. Izay avy tany ity sy izay hifindrana aloha atao. Eny ary aleo dia 8 eo ariko. Aza matahotra nareo da fa tsy maintsy miantso anareo foana isan'andro. Any a? Sady ho afarako tsara koa raha soa mba ho tsara karakara nareo. Dia mandehana amin'izay nareo matory fa mbola hiresaka kely izay sy dadabe. Eny ary tafandrimandry daholo nareo a. Bonne nuit daholo. Eny ary, Eny e, tafandrimandry. tafandrimandry nareo da. Zanako da ny ho tsara ihany aloha sao mbola azo lavany izany zavatra izany e. Efa nanaiky ary dada. Sady mahazo matoky ianao fa efa tena sitrana ny foko. Efa niezaka namadika pejy nandritra n'izay taona marobe izay. Ka tena tsy tiako hoe hamofo tamandry indray ny fifindranao any ka. Tsapako izany ry dada. Amin'ny mahafondreny ahy dia tsy maintsy misy fotoana na aty n'aiza n'aiza misy ahy. Tsy maintsy mahatsiaro andria kely aho. Saingy miezaka mampony tena hoe izay izany ny lahatra sanjara dia tsy maintsy ekeko. Seraka an'Andriamanitra lehibe mbola mimena an'izy da. Eny fa na dia tsy mahavoafafandria kely eo amin'ny tantaram-piainako aza izy ireo dia tiaviko satria zanako. Efa lehibe marina ianao dia tena tsy azoko tenenina intsony a. Dada! Raha mbola velona teto ny reninao mety tena diso fanantenana izy hoe zao be fa malina sy sarotra tenenina izao ve mbazazana terany. Dada ho aho. Efa nanaiky sy nanaraka ny teninareo sy neny foana hatramin'izay. Fiaranareo aho tsy hiaraka tamindrina tamin'ireny dia nanaiky aho mba ho fiarovako ny voninahitrareo. Dia ireny ny hafarany. Namono teny izy. Mbola tsy maty vonoina tapoky ireny tantara ireny fa nambelanareo sy neny aho. Avy eo indray. Mangina ianao ry Marianina. Izay mahasoa anao ny katsahana mivady. Ataonao fa ohatran'izao ka amin'ny fiainanao raha iny ny lasa vadinao. Tsy efa lasa mpamboly kely na mpitaona zezikolona no asanao. Indrindra mbola nisy an'iny zaza iny ihany koa. Aza ataonao an'izany kosa ny zanako ry dada. Marina izany e. Aleo andram-piadanana izy mianaka. Efa namelanao aho tamin'ny tsy namelanao hijery farany ny nofo mangatsiaka ny akory. Tsy manao velanao andray asa ty atratrako akory aho. Ary tsy nisy fotoana na ray andro ary tao anaty 17 taona mba nandronao anahy fasana. Mba hoe hamangana azy rehefa mba matsiaro azy. Namelanao aho fa azaverinao amiko tsony ireny resaka ireny mba tsy hankahalanao aho satria amin'ny mahafondreny tondra 7 volana ary dada. Mahararana foana izy na tsy eto anilako tsony azy. Dia tsy haiko e. Tsy harisy lahatra anao aho izay izany. Alamininy ihany fa hijanona hiaraka amin'izy daty aloha izany. Rehefa mifindrany zareo makany aho. Izay fa tafandrimandry ianao. Eny ary mety izany. Tafandrimandry koa dada. Ohatry, toa no jady ianao ry mama, fa misy inona?
tena lozana ry anjara mahazo antsika fanisina mitony aloha dia tantara miadana fa raha reo ge ianao hoe hoaiza ny tany alehanay sy manampy kely raha maninina eo mama tsy haiko mihitsy anaka izay mahazo hafa intelina maky viletaondro razoly aza tamin'ity herinandro ity tsy nanaiko tsonaizy fandroahany avy hatrany ateo sa tsy vita an'izay fa mbola tsy nomeniko ny amikarama keliko na dia hoe tokony asorona amikaramako fotsiny aza ny vidin'ireo tray kosa ary ny mamy tena enjany izany marina tena mba olona tsisy fokory razolo ireo ka dia mahafaty azy ve mameny ambony vidiny seviliana tena tsy nisy nandaharana izy ry anjara tena ny talao mafy afandrahoana no hoe ietsony sefipokotany ho ny ara-ny vazizotra mijanona eo enjany tena leoko nandeha fa adalako ny eny tsy te hitandriny tsy hoe nao angeny sy nitandrina ary mamy fa tsapako mihitsy hoe reradreraka izany ianao tato ato jereny masinao raha tsy lalina dia lalina tena mieza mihitsy aloha ianao mahakaina dia izay vola azoko amin'ny sasalamba sy amin'ny vidina kafe mandehandeha maraina no ataontsika telo mianaka ataontsika telo mianaka izany izay mahampy an'izay tena mifinarehanako efa sady tsy mba afaka mianandroatra izay zanak'olona rehetra ianao tiany mbola tsy maintsy mamelona ny tirenao mahantra koa mama tena mifona anjara fona fa tsy mahavita ny adidiko amin'ny mareny aho okizay moa hoe tena reny be fitiavana ianao tena navita sy mahavita be loatra aza ianao rery ny namelona sy nahalehibe ao ohatr'izao ary mbola miampy amin'ny manampy kely koa aza fa tsy nanarana mianaka ianao tsy mbola nitaraitana amin'ny epaka miasa foana na dia hoe efa hita izao aza fa marary antitra tsy fidiny noho ny famelomana anay ianao ry mama anjarako ny mamaly an'izany rehetra izany ry mama mangalahy ianao aina tsara aloha izany misaotra betsaka anjara ary lasa zamarina moa manampy kely teo milalao amin'ny ankizy ao ambadika ao izy ka ary andeha anakobana ny reto lamba reto amin'izay aloha fa mangalahy iny ianao ka ay aleo fa ampiko ianao zany eo tsy maninona sady amin'izay koa mba vetivety sady tsy mbola akalamany ravy any ambony avaratra moa ianao io avy eo ie mbola hoeny mihitsy io avy eo sady mbola hividy kafe koa ao ary fa manjary ariveto ny androko dia izay raka izy tsy maintsy manaingandroany aho fa rapitso ilay fitokanana matoko fahendrenareo kanto be dongo io tsy ilako mamaly valan-drasoa ary atao daholo izay teneniny dadabe rehetrarehetra ny devoira tsy maintsy atao ohatra ny mahazatra ary tsy maintsy miantso aho isan-kariva dia be desiko raha fantatro fa maditra aty fa maninona ny zarero ny tenenina eny an'izany ka itokinana mila tenenina an'izany koa ka sady mitena nitokinana izany miteny andry fa ndry lehibe dongo kely neny fotsiny teneniko mitokana ay ve neny izany izao tsy alahelo anay mihitsy any fa maninona koa izy ny tsy alahelo antsika ndry koa izany tsy azoko mihitsy hita mihitsy ndry hoe zaza saina mihitsy ka hita ry tokinako tsy maintsy mahalahelo antsika izy fa asa nefa le ataony ihany dia tsy afa manoatra izy sotra hitokina kely be deso ireo ry dada raha mahdiditra aty eny ary anako matoky anao aza manahy ianao fa haiko tsara mitaizan'ireo aty ny asanao atao tsara dia alohan'ny fanadinanao ary hitokina miakatra aty indray dia rehefa vita fanadinana miara-midina any tsika efa mianaka afaka tsy makadinga ianao
Izany indray ve no mbola hivezivezenao eo? Ary dada, hafa ihany anie zany hoe akaikindreny izany mandritry ny ady mafimafy sa ahoana zanako? Eno ary ny eniko satriko foana ny eno eo foana fa raha sanatrika tena misy marary tsy azo ialana amin'io dia tsy mahametsy iny aneny zany aka tsy misy mahalalany apitso angeriny eny Sotra zanako ary tsofirana amin'izay andeha sao dia tratralina eny an-dalana eniko. Ny embouteillage ivoaka ny tanàna koa zao tena mbola raharaha be. Eny ary anaka dia mandehana miadana tsara eny an-dalana eny zay fa dia tonga vasoa ao aloha bizo kely mihitsy ny enika zay dia tonga vasoa ny eny tianay Merci rakizy Des bon voyage neny. Merci. Velominareo dia endry tsara tiako be nareo. Tena saika tsy tafavoaka tao amin'ilay embouteillage teo marina. Tena ho tratralina ty raha zao no mitohy. Tsy mba afaka andeha mafy akory nefa satria lalana ratsy dia ratsy. Sivy ambin'ny folo taona marina moa izay no nandehanako tamin'ity lalanyity farany. Ningava foana mba tsy hiverenako taty fo ny fahavelony satria tsy zaka no mahita malahelo fa vao maika makarary fo azy zany. Tanana marakitra ny tantaran'ny fatandrako tsy adinoina raha hiatam-bo. Nahitako ny mamy sy mangedy indrindra teo amin'ny fiainako. Mbola noho izany koa aza no sarahany marika dadanitokiana tamiko satria vehivavy malokendrika lava hony tsy mba tsapany akory ny tao ambadika ireny ranomaso lava ireny. Rehefa tonga any dia tsy maintsy anakarama olona hitady mifasandria kely mba hijerijereko farany anjanako. Marina, variana be zany. Ary aleo mifatoka amin'ny familiana amin'izay fa mbola mila sy miandry ahy izy dahakely Tonga ihany aty. Tena efa saika tratralina marina. Ara tsy n'izay lalana izany marina. So ihany mba nisy mitatitra vokatra ireny nanosika tomobila tao aloloha tao fa ratsy izany angamba dia taraiko tao Eto izany ilay lalana kely mivelony tenenin'izy ireo teo. Reo hoe misy tanàna. Ary efa tena tanàna be mihitsy anie aty izany Normal be raha nananganana hôpitaly lehibe. Dia aiza ho aiza eto amin'izay ary izany no tokony alehako Aleo anontany olona ka. Aleo aloha ka sisiny. Azafady anie Azafady Ahoana ka izay? Manahoana tompoko? Manahoana ianao? Saika mba anontany kely aho hoe aiza ho aiza eto kely hôpitaly vaovao eto Manampotsy azafady? Efa akaiky eto ka. Mandroso eo amin'ny 500 metatra miala eto ianao dia mifiry miakavanana dia manaraka ny lalana mahitsy eny foana dia tonga. Tsy mivilivily tsony fa raha tsy mampanina anao dia afaka miaraka aminao makany fa eo akaikikaikina ihany ilay izy koa. Ay, vao maika mety izany ka. Mandrosoa ary Docteur Marianne aloha no anarako mpitsabo voatendry asa aty aminareo aty Faly mahafantatra ny dokotera zaniko. Nenahy Anjara no anarako. Tena faly vao naheno fa hoe izy dokotera ho avy aty aminay. Fa ahoana ry Anjara? Ka hatramin'izay anie mantsy dia tena mijaly izay rehefa misy tsy salamy Fa ahoana?
any amin'ny 100 kilometatra miala eto manko vao misy hoe hôpitaly lehibe izany. Any ka raha misy marary dia eny amin'ny mpanohitra na mpitsabo gasy eny no mandeha. Izany ve? Eny e, tsy hoe ratsy na tsy mahay akory ry zareo fa misy aretina tsy sitrany e. Misy indray ireo olona mahitahita avy any andrenivohitra any mba mitondra fanafody fiara ihany fa tena ataon'zareo tena mitangana be mihitsy ny vidiny. Izany ve aky? Tena enjana izany. Fa amiko afaka atao amin'ny fameno tsara ny fitsaboana vahiny sy ny fitsaboana nentim-pahadrazana. Manan-karena sarobidy afaka manasitrana aretina maro manko tsika malagasy e. Fa le hoe manararoatra amin'ny fahavoazan'ny hafa izany aloha tena toe-tsaina mirefarefa amin'ny tany mihitsy. Io tity kely io ihany mantsy mahatonga antsika tsy mahandroso. Izany mihitsy. Ny mpiarabelona izany mila mahay mifampitsindry sy mifanohana satria ny biby aza mahay miaro ny namany e. Tena marina mihitsy izany ry dokotera. Tena mahafinaritra be miresaka amin'ny olona nianatra ohatranao. Aiza koa e. Fa tonga sady aloha tsika e. Eny tokoa ary tena tsara ne izany foto-dravitra izany e. Ie, ka dokotera tsara fanahy be ohatr'izao kosa ve no hiazo dia ho atao ratsiratsy e. Tia anjara ty. Tena mahafinaritra be koa no miresaka aminao ry anjara. Izany. Ie, ny andro koa ty efa hariva moa somary valabalaky ny lalana fa raha mety aminao dia raha pitso vita fitokana antsika manohy ny tafatafa sa ahoana? Ie, tena mety amiko izany ka. Dia tonga soa eto manam-potsy aloha dokotera e. Dia mangalahina tsara dia tafandrimandry a. Eny aky tafandrimandry ndry. Ie, izay ary aloha fa lasa e. Velomy anjara. Sarika an'izay tovovavy izany marina. Mahafinaritra irina miresaka aminy ary. Ary aleo hiditra amin'izay dia mba maka aina ka. Ary tratrarivana ianao izany anakandroany vao tonga e. Ka mbola sady naka vola teny ambony avaratra no nandalo tany amin'ny ranoro sao dia mba misy sasana ny amin'ny zareo any rapitsiko. Ay, dia misy ve hono? Tena tsy misy hono ry mama. Nasainy nataony vao kely daholo na ny sasalambandry zareo aza amin'izao satria tsy maharaka tsono no ny vola e. Izany ve tsy mahatondrara ao kala vao kely retsy? Izany mihitsiko. Ohatrany hoe anatitra mpianatra sy karakara sakafo dia anampy an-dranoro evaritra mantsony no nangalany azy tamin'ny voalohaniko. Eny e, fa engany mba nampiakariny kely ny karamany aloha e. Ary efa matory nga manampy. Ie, reraky lalao avy any izy dia resy tory fa finosao ihany ny sakafo ny sao taitreo izy raha alina. Eny ary e, fa zao ary mama. Ahoana retsy? Nifanena tamina dokotera farak'izay tsara fanahy be izay ankeo dia niaraka tomobilina tamin'ny avy eo amin'ny sampanana. Ory anjara, fenao ve efa tena mitady loza e? Miarakaraka amin'olona tsy fantatrany dia raha sanatria mama, inona ary ty taitaitra be ty e? Vehivavy nge izany e. Anaka. Dia raha vehivavy dia maninona? Tsy ny fanolanana rerany no asa ratsy eto amintsika fa misy koa ny fangalarana ataovy e. Ny ratsy ny sisa. Mba malina ihany re anaka fa tsy misy tandroka ane ny ratsy e. Tsy tiako ianana intsony indray zava-doza tamin'ny 5 taona lasa ireny. Tsy voatery olon-dratsy daholo koa nge ny olon-drehetra ary mamy e. Ako, mbola misy foana ny manan-tsaina sy manam-panahy. Fa eny e, aleo fa hitandrina amin'ny manaraka dia aza taitaitra ohatran'io tsony moa mamy e. Anjara, tsy manana fa tsy ianao ny anaka e. Rary ny ara hitaintaina. Ary loary amin'izay ilay vary fa maika atoroka. Mbola maika anao kafe maraina fa mandeha zao ny tsena raha pitso amin'ny fitokanana io ko. Eny ry mama.
Manao ny anjara? Manao ny dokotera? Tena nafinaritra be kosa ny kabarinao teo a. Zany ve? Ie, Sedra betsaka kia. oay, ino mamanay? Mama. Manahoana tompoko? Manao nareo mianaka? Izy no mama Rahary, mamako. Dia izy kosa ary mama ny dokotera Marianina. Le ozy izy aho hoe tsara fanahy be omaly. Ay, Dia tena mahay mandokany ty anjara ty Fa le mahafantatra anao mama ny anjara. za koa toraka izany dokotera. Tena faly ery izy tamin'ny alina ny tantara amin'ny fiaonanareo ko. Za koa Ie, fa anjara. Ianao angamba izany antsony raivo izany fa mandehana makeny vetivety aloha. Eno marina, vetivety fotsiny a. Eo amin'ny mamy eo vetivety aloha manampy a. Dia tena mahafinaritra ty zanakao ty ry madame Rahary a. Ie, izy aloha dia tena sarika e. Tsy mba hita eny amin'ny endriny mihitsy izany akofiany izany. Izy indray aza nitsapako mafy no zareniny. Ary mbola zandriny izany ty zazalahy kely ty. Tsy zandriny manampy fa zanany e. Zanany? Ie, zanany io e. Nisy fotoana nandresy lahatra azy mba handangy amin'ny olona izay manontany hoe inona ny manampy fa tsy nanaiky mihitsy izy e. Fa ahoana? Manahy manko izao dia tsy hisy akavajona izy any aoriana raha fantatry ny tovolahy fa niteraka mbola zaza dia zaza. Fa tena tiany io zanany io dia tsy nanaiky hatramin'ny farany atao hoe zandriny izany manampy. Fandona kely mihitsy azy izay mianaka indraindray e. Hay ve? Marina kosa aloha ny azy ny tsy manan-janaka azy efa tsy fidiny ka ny azy indray ve no hafeniny Zahay aloha e. Ary tena midira azy manokana na tsy nanantsaina nalaza azy izy na dia hoe tena mbola voatavy tsy mifandraka azy izy mibevoka. Izany fahendrena lalina izany dia vokatry ny fitaizana tsara sy ny fanabeazana feno avy aminao reniny. Ary manampy anareo ihany izany ny dadany manampy kely. Ka. Fa ahoana? Tena mbola tantara lava be ny amin'izany dokotera. Ianjara tsy nanaiky andeha hianatra intsony vao teraka fa nanampy atato vola ivelomanay telo mianaka e. Mitondra kafe mandehandeha amin'ny maraina dia manampy amin'ny sasalamba sy pasoka avy eo. Zany ve? Ie, amin'izao aza vao maika miasahirana izay satria voaroaka tamin'ny toerana niasako koa. Ary ny olona fanasana lamba kosa indray milaza fa miatso manam-bola hono e. Tena mafy izany raha matora azy a. Aleo fa hiezaka hanampy anareo telo mianaka. Zay a dia tonga. Mangeriana izany resakareo ato izany e. Ie. Angamba tsy afaka ny amin'ny maitondra anareo telo mianaka isan'andro fa fitana no omeko e. Mazoto ve ianao ry anjara raha hiasana amiko manomboka rapitso? Tena marina ve izany dokotera? Ie, raha mazoto indri. Mety izany fa mody isan'andro nefa raha mba mety fa manampy kely mbola mitady andreniny amin'ny alina. Tonga dia tsory hoe mama ny tsy mahasaraka e. Zay indriko ry anjara izay be vazivazy izay a. Mampimbe mihitsy nareo mianaka reto ka. Aleo fa mody isan'andro izy e. Tsy dia be zavatra atao koa ny ao amiko e. Manampy azy afaka hoentinao any raha tianao. Aleo manampy hijanona ny amiko ihany fa manjary manelingelina azy amin'ny asany izany ko. Eny ary e. Aleo raha pitso amin'ny valontsika ary miresaka tsara dia sady manomboka koa raha mety aminao. Mety izany ka. Vonjeko eto amin'ny hopitaly izany dokotera raha pitso. Ena kia. Eny ary e. Dia sady angatadalana ihany koa aloha izay fa mbola misy lamban'olona alaina avy eo. Tsy misy tokony hisaoranareo izany e. Izay fa mandram-peona nareo mianaka ary. Mandram-peona dokotera. Ianjara! Ianjaro! Ahoana tompoko? Tena azafady fa variana nanondraka voninkazo tary an-davarangana tsy nanana.
Ary tonga lobe dokotera izany androany a? Ie, somary lamindamina aloha ny androany sady tsy maintsy makamaka aina kely fa mbola isan'ilay fijerena maso fahobe rapitsoko. Tokoa kay moa rapitso iny. Mandeha ilay fotoana ka. Ie, efa tapa-bolana sady izay no nahatongavako tetoko. Amin'ny tapa-bolana androany tsy maintsy hiakatra kely an'Antananarivo fa hanala fanadinana manko ilay zanako lahy. Ay, any ny zanako dokotera. Ie, any ny zanako mianadahy. Tsika koa moa tsy dia mba nisy fotoana malalaka firy ny fampiresahana fiainana koa. Hita ho ako. Vao tonga dokotera dia be asa be foana. Ie. Hitako eto fa tena mahay be ohatran ny dokotera koa izao ry zareo e. Itokina aloha tena mahay sady efa manana tanjona sahady andimby ahy izy. Izany a? Mety ho lasa lavitra kokoa raha tsy miova ny fahazotoany sy ny ezaka ataony. Tia karokaroka izay izy ary mino fa hatsangana fanamboaram-panafody natoraly aty ambanivohitra azy izy indray androany. Fa ikanto kosa indray tena mbola zaza saina. Somary niantahanta kely izay izy hatramin'ny fahakeliny dia somary tsy dia mivaky loha izay Hitanao ry zareo afaka tapa-bolana eo. Dia ny dadan'ny zareo moa izany any no miasa. Anka somary tantara fahafa kely izay ny sy dadany itokiny. Oay, tena miala tsiny dokotera. Tsy misy tsindry izany aleo fitantarako ambangovangony amin'ny tantara ny fahatanon-drako indrindra tsy maika. Tsy maika mihitsy ka. Ety am-piandohana dia miangavandria mba tsy hiresaka amin'izan'izan'izao zavatra izao indrindraindrindra rehefa tonga aty izy da. Eny dokotera, mahazo matoky ianao. Somary mavesabesatra mifokatra amin'ny maly dia zarako aza misy andry zarako azy aloha. Tena marina dia lehibe tao Atamboa. Atamboa Atsimon-drano ve? Ie, taony ny asy dada sy neninay tamin'izany ary azo lazaina ho mpanefo teo amin'ny tanàna mihitsy zareo. Izany a? Nanomboka teo amin'ny 12 taonako dia tsiry fitiavana andriana. Io tovolahy io dia zanako ny mpanampinay tao ihany. Izy koa mantsy mba namako mifampizarako ny hafaliako sy ny alaheloko tao satria dada sy neny tena sarotiny dia sarotiny ka tsy mba afaka mivoboaka ny tanàna mba hoe hijery namana moa zareo koa tena sahirana tamin'ny fitadiavam-bola dia tsy dia nanam-potoana firohana izany Fantatra ny zareo anefa ny fiarahana sindriana taty aoriana kely ka nanomboka nanakana izy ireo ary nitady ny fomba rehetra isarahanay. Tsy nanaiky an'izany anefa satria diso tena tiako loatra indrina ka fanaraka izay roa kely mba hoe hifampiteraka. Amin'izay mba hoe sarotra amin'ny zareo no nampisaraka anay. Enjana izany dokotera. Ndrisa nefa ry anjara fa ndrahoana ny dada fa hoe ho vonono ny drina raha tsy misaraka izay roa. Andre kako. Tena mafy izany ry anjara. Izany efa tamin'izany efa ny toe-jaza saingy mbola tsy nisy nahalala izany zavatra izany. Avy eo dia ny forsain'ny dada fotsiny ahy teny tamin-drina hoe tsy tia azy rehefa isam-pakabady. Andre kako. Nalahelo mafy indrina nalahelo mafy izy tamin'izay ary tena loza. Tsy haiko na fifanjofian-javatra ry anjara na ahoana fa raha iaro tao aoriana nangalarako ny lazana tamin-drina fa be voka no indro fa nafarany dada avy any arivo tia ilay lala izany fahampiakatra ho vady loza. Tena enjana ho aho dia tsy izany fa ny dada nitokina. Zanako mipiara-miombinatoko amin'ny dada ihany io. Tsy naheno vaovao nakasika andrinontsona raha tsy herinandro taty aorianany io. Izy efa nanaty tena tao an-trano nitandray aman-dreniny satria nalefa nitokantrano indrery izy tao aorian'ny olonanay. Dokotera. Dia maty indrina anjara. Andre kako. Okizay dokotera. Janony aloha sao dia maninona eto ianao ka? Sanany tena mafy indrindra amiko ry anjara. Mbola voasombo fotsiny izany.
no hoe veriko fefa tena nydravina tanteraka izany tantara izany saingy mipoitra indray izy omaly. Fa nisy inona dokotera? No maty indrina dia ferina Tananarivo marikaraha nitokina satria vita angamba ny fifanarahan'izy dada. Nanomboka teo kosa ny afobeako satria tsy haina fenina tsony ny kiboko. Dia nanahoana? Nanomboka ny aritra tabataba, latsa, vonsy ny sisy. Enjany izany. Fa tany dada manko fa mbola zanako raha tompoko lany tao akiboko. Tsy nanaiky hanala ny zanako anefa fa nieretako izay nahazo atao an-trano na dia efa tena niatra manaina aza indraindray. Rehefa teraka soamantsara andria kely aho dia mba nanaterina masoandro ny hiratra kely. Ianjara. Herintaona ihany anefa izany indrisy. Dokotera, Indray andro nisy olona nitangorona teo an-dobo kely teo an-tokotaninay. fa naninona? Za tamin'izay namalina lamba tao an-trano dia dada sy neny nasiako nijerijery andria. Nanatona neny sady nitomany fa ny zanako nilatsaka tao an-dobo e. Andriamanitra, Tsy avitra tsonono ny ainy. Tsy nahatsiary tena tao aorianan'izay rehefa mifoha. Ary rehefa mifoha dia efa tany amin'ny hopitaly tany Antananarivo. ray kosa ry Mafy ry anjara. tena mampalahelo be ny tantaranao. Tena mafy izany. Mafy izany ny ainanao izany dokotera. Saika tsy hamela ny dada sy ny ntsony atao aorian'izay satria mafy tamiko izany tsy mba nahita sy namihina farany anjanako izany. Saingy tsy afana loatra satria tapaka lalandraneny tao aorianany tsy nahatsiarovako tena. Rekako. Tena naiky tsy fidiny hafa izany lahatra sy anjarako. Tao aorian'izay dia nandeha nanohy fianarana tany ivelany aho. Ary herintaona taty aoriana niantso ahy dada fa marary mafy neny ka mila mody aho manambady amin'ny marika. Dia tsy maintsy mifampiteraka aminy koa mba misy azo dia izany neny alohan'ny hafatesany. Saika andaha fa tsy afana loatra noho neny. Ka tsy maintsy natao ny rarahanay dia niteraka nitokiny izay. Mafy izany ry dokotera. Eny e. Ho alitsika eto ny andro raha hotohizana ny tantara fa ilay lazaika andro teo hoe tena tsy zakako no andeha ho tantarako andrizao satria vaovao henoko maly izany. Hoe ahoana izay dokotera? Vao tonga dia nanakarama olona nandeha nanao fanadihadiana tany Tamboho nitady ny fasandria kely. Tena nahoana? Lazainy dada manko fa tonga dia naleviny tany hono izy e. Saingy indrisy araka ny vaovao henoko dia tsy misy fasan-jazakely ihany. Tsy misy olona mahalala an'izany tantara izany akory aza. Ny tranonay aza moa efa navadika fiangonana amin'izao ary tsy nisy zazany levina izany hono teo an-tokotany na teo an-manodidina. Ianjara. Vaky ny lohako e. Dokotera, Dia very faty izany ny zanako sa aiza izy e. Nandanga tamiko ve ny ray aman-dreniko? Tsy haiko tsony anjara. Okizay dokotera. Okizay marina e. Za indray tia no mitady tsy hazaka marina ko. Misaotra anjara. Misaotra ny ianao fa mahatsiaro maivamaivana ery aho. Tsy misy tokony hisorana izany dokotera. Ary aleo aloha angalako rano mangatsiaka kely ngamba ianao. Ianary. Tena enjany izany vaovao nolazainy zalahy teo izany a.
Tena tsy nanaiky mihitsy zany Marianina raha tsy nisavasava tany. Efa napozika ihany aloha zany. Ary mba naleviny le liviny ahy zary iny zaza iny. Variana be nge databe zany Eve hitiko iny e. lahy koa le tsy manaitra ka. Fa ahoana ka? Raizany anabaviny se. Variana mijery film ao anefitra ao izy reny nefa vacances sary databe. Haitoko moa. Ary se zany efa vonina tsara. Efa vonina fa somary malahelo kely anieny aho zany databe Efa ho avy le tsy izy reny langa iny zay eritreretiny sy lazainy vavany dia tsy maintsy tanterahany. Fa zao rehefa tonga izy dia apeo aletsy andresy lahatra azy hiverina hiasa ty Otry fa maninona ry databe efa any kosa ve mba tiany esana dia hiverina ty ahoana? Tsy mety amin'ireny laly etsy zany rehefa any ariana any mety ho fantatra ela ihany ny tantara. Fa tantara inona zany ry databe tantara hoe mba misy andiniako fa sao dia mba animba azy tokoa ary ny fijanonany any sady zany ve le nampifamaly anareo tamin'ny mbola taty iny izy Aiko dia efa mianatra mianresaka fomba ratsy avaizako zany. Tsy mihaino resaka zany zay ry databe fa hengo fotsiny neny ny tomany aza manahy ianao fa zaza tsara taizany neny zay Ary tsy misy idiran'ny lahy zany fa atsoy kanto dia ndao sakafo ndray ariko kanto Tena mamay bengy no zany ry mamy ao aloha miarena kely dia hoany ty fanafody tany amin'ny dokotera ty ka. Tena marary ny vatako ry anjara. Aza miteny betsaka aloha ianao ka. Raha mbola tsy midina maripana dia hoany amin'ny dokotera zao alina zao ihany tsika. Efa matory ngahy manampy. Efa nomeko sakafo teo izy ka dia efa matory fa ataovy izay mampahazo aina amin'ny mama aloha Eny ary. Andriamanitro, inona re no ataoko fa tena mireraka bengy mamy. Dokotera nefa efa nilaza fa hanangara-pitsy fa raha afaka pitsy hono ilay fanadinanjanany. Aleo rangahy andehanako any izy izao fa matahotra ka. Jerengy mama raha tsy sady sepotra be mila tsy avy iainy Aleo manampy kely aloha ny babeko makany fa sao taitra eo ka vao maika hanahirana amin'ny mamy eo. Zay dia aleo akatona moramora ty varavarany ty. Allô? Allô? Manahoana dada? Manahoana anaka? Efa aiza ianao zao? Somary misy olana kely izay ry dada ty Zay ary le fa nahiko zay dia tsy ho avy indray zany ianao zany? Tena mety tsy tafakatra ry dada fa misy olona marary mafy tapoka ato Sao dia efa tsy rarindry Marianina. Zanakao anena nala fanadinany mba milanao koa izy. Tena tsy afa manoatra ry dada fa aina koa mivonjeko aty ary aiza izy dahalo te resaka amin'ny zareo Tena manao atsirambina mihitsy ane ianao zany ry Marianina. Raha mijanona taty nanaraka ny teniko izao ianao dia tsy nisy zao. Mamerena miantso avy eo fa hiantso an'izy dahany ambony aloha ary. Ena ry. Itokina kanto avinareo aty
Voavy! Ay, fa misy ino ry dadabe a? Hita ho a, to taitaitra be. Zao e tsy afaka hiakatra ty indray hono ny reninareo fa misy marary mafy mila azy any. Antsay kosa e, so dia mba tsy rary ny ary izany ataon'ny izany. Ka zany e, zay nge ny vokatry ny famelanareo azy nandehan-akany e. Nareo indray zao ny lasa ambanin-javatra. Tsy zany kosa ry dadabe fa aina ne ny vonjen'ireny dokotera ireny e. Raha za manokana aloha dia tsy mahametsy iny aneny zany aho fa tsy maintsy ataoko tsara io fanadinana koa mba tsy ho very maina ny ezaka rehetrarehetra nataony hatramin'izay ka hatramin'izao na dia ny fanalavirana antsika fianakaviany fotsiny azako. Elahy dia mahita tenenina foana. Maninona? Za aloha malahelo e, dia ahoana nga zany? Rehefa tonga any tsika arkanto dia miresandry aminy a. Raha hitoko inona tsy atenaina an'izany e. Rio izy fa miantso. Raiso ritoko ina. Tete. Allo, ahoana neny a? Tena mifona dokotera fa tena tafajanona mihitsy ianao noho izay a. Tsy misy tokony hifonanao zany fa dia tokony ataoko amin'ny mpiarabelona amiko e. Sady efa nanaiky izay mety ho sedra rehetra ne izay vao nanao an'ity azy ity e. Dia misaotra dokotera. Maromaroa ny olona manam-panahy ohatranao anao fa ilaminy ity tany ity e. Tena tsy zakan'ny saiko ny heritreritra fa ho lasy mama. Tena tsy manana afa-tsy izy izay mianaka manko e. Tsy abaloantsika ry anjara. Fa rehefa sitrana eo izy dia tsy mahazo manao raha mafimafy mihitsy aloha. Fatigue générale manko mahazo azy io ko. Aroa no ara tsy mahadiso. Ie. Nandalo sedra be koa angany reninao io fa tena hita tratra ny rarin-tsaina be mihitsy izy. Ankoatrany hoe reraky ny fipopopoana tamin'ny famelomana hatramin'izay dia betsaka ny sedra nosedrainy e. Ino izany ry anjara? Mbola tsy nahatsiaro saina akory aho no maty dadanay ary dia onjonjon'ny mama samirery na lehibe aho ohatr'izao e. Zany ve? Ie. Ary ny tena loza dia ny zavatra nahazo aho eny taona lasa izay e. Fa nisy inona ry anjara? Dia ho ny 14 taonako dia nanomboka niaraka nivarotra kafe maraina tamin'ny mama. Zany? Ray maraina nefa dia sendra tsy mataho-atody izay mianaka e. Mitsony tsara alohandry e. Sakana ny zareo izay. Nalainy daholo ny vola kely taty aminay. Ary tena loza dia virafirain'ilay tsy valahara teo izay e. Andriamanitra. Mitsony lo anjara. Tao anatin'izany abibiana izany no nahazoko amin'ny manampy kely. Vao fantatra fa be voka dia nijanona nianatra ary nanomana ny saiko hiatrika amin'ny fiainako sy hiteraka anjanako satria haiko fa tsy fidino azy no tonga tao an-kiboko na dia hoe vokatry ny etraketraky ny tsy matahotra an'Andriamanitra azy e. Tena enjana izany. Nanomboka hitako lasa varindrina izany koa mama ary tsapako fa tena miezaka nanafina ny ankiviany eo imasoko izy. Ilay zaza mba natenainy ampiarina amin'ny fiainany aza moa solafaka. Tsy solafaka izany ianao ry anjara fa mibaby ny sotasotany hafa. Ary tsy diso safidy koa ianao nitazona manampy kely fa hery lehibe ho anao ny fisiany io zaza io. Ary tena endry ianao satria na mbola kely aza dia nahatsapa fa famonoan'olona ny fanalana zaza. Aza matahotra ianao fa hanao izay farafahaizako hanasitranana ny reninao. Ary tsy hanaranareo koa fa vonina nampy anareo eny foana e. Misaotra betsaka dokotera. Tsy misy isaorana rery anjara.
tonga soatia manam-potsina telo mianaka efa neveriko fa tsy ho afaka hitsenanay keo aza ne ianao ry Marianne. dada neny kosa ranga sana lahelo be aneny. Tena mahafinaritra be kosa ty madio ery ny rivotra iainana marina zany aloha fa aleo aloha makana tsara nareo androany dia rapitsika mandehandeha sa ahoana. Jery tanàna dia makany ampiasana neny koa amin'izay mba hitan'ny olona hoe reny ny zanako dokotera ena kia mba ho fanerako ny tsy fahafahako tamin'iny dia hoentiko ana amin'izay tianareo mihitsy nareo rapitso. Ary nanahoana moa izy ito ritokina? azo lazaina hoe nisy hohanina ihany aloha fa eny tsy dia maninona zavatra efa nianarana tany am-pianarana daholo eny niditra tany fa tsy hoe nisy hafa akory ka zay ny eo ahy fa tsara aloha zany ary mangalahina tsara aloha fa andeha jery loaka sao dia mahaioko eny ary Manahoana daholo tompoko? salamo sy fa tonga indrindra anjara izy aloha no anjara izy no ankizy manampy antsika ato dia ndreniny le narary mafy talohan'ny fanadinanao iny ritokina. aindry izany na tonga ny neninay tsy tafakatra tany aminay kanto mahazo amiko ne ianao ka hita fa maro ny mangina ianao mangina ndry fa izy azy efa mampalahelo zany ko za kosa ki no hitokina dia izy no dadabe-ratrema somary masitsika izy fa tsara fanahy ihany sa tsy zany dadabe laha ty letsy faly mahafantatra anao aloha efa fantany daholo zany zay tokony ataony ry Marianne. Efa fantany ka ary lozanay aloha nareo telo mianaka fa hitokina hono anaraka anahy rehefa avy misakafo atoandro tsika mandehandeha sa ahoana? eny arary neny mazotoa ary nareo mazotoa fangamo vita ny asa tondry ity no petrapetraka fotsiny eo ndry? Fa vita ka miandro mivaro masaka sisa dia zay zany fotsiny venao nakaramana n'ity ato sao dia nomeny ty hody fity tato ary neninay ary ino no mivandravandran'ity eo azafady tompoko variana fotsiny aho hoe neninareo farak'izay olona tsotra moa ianao tena hafa mihitsy dia inona nefa no idiran'ity amin'izany na hafa mihitsy ana maninona tsy takalony neninay anazy ety zany tsy miady reny aminao manana ny anahy koa fa inona zao maizy anao mipetraka ary tovavy tsy nizafy keliko ny tsy aizanao miainao ary jereo ivelany ao fa misy mitady ianao. Azafady indrindra tompoko aleo fa jereko ary ary ohatran'ny olona efa hitako any io ambavady io zany fa taiza moa aleo hoe hivoaka kelo an-davarangana dia ho tazamiko tsara ino fa nitodika dia ho sanatria ve atao inona ty an-tranonay aty ty zanaka 4 mity sankano ny fahitandriny tranonay zanako re ty madama kely fa mbola tsy tena salama tsara mamanay dia tsy afaka mitaiza azy ela be izy ay ren'ity zany iny maloto kely iny reniko iny maloto kely iny satria maloto no fitiavana anay hitako no misolelaka ny neninay ka indreniny aza ohatry reny tsy midongo tiavany reny ny hafa zany mihitsy fa ampy amin'ny fitiavany reny koa
Ary tiako sy tsy fokony inona mahantra sy malotoloto aza satria madion'ny hafa tsy omeny ana oviana. Kanto okizay ary lasa ianao miakatra any, misy zavatra ho resahako amin'ny vetivety. Indray ariko. Hono ary anjara moa. Eny tompoko. Firy taona ianao? 20 taona tompoko. Ary iza no anaran'ndray aman-dreninao? Ndraiky efa maty tompoko fa raha ary no anaran'ny mamako. Hay, avy eto manam-potsy mihitsy zany no misy anareo? Ie, teto aloha zany efa lehibe fa tsy haiko hoe avaiza marina izay e. Mbola tsy niresaka an'izany mihitsy mantsy mama. Hay ve? Ie. Zay anka fa tena zanako zany ty zazy ty. Eny tompoko. Tsy mahagaga. Zay fa mazotoy ianao e? Eny ary dia misaotra tompoko. Mba fanontaniana re zany ka manoatra no reny ilaza zavatra reny. Tena lala zany ry mama raha toetran'olona ka. Mifanohatra tanteraka mihitsy ny toetran'izy dokotera. Lehilahy indray anefa dia tena sarika. Andriamanitro, ingane mba handiso any eritreritro. Ingane ka olona mba mitovy fotsiny ihany iny. Aika za miteny rereto fotsiny fa ianao tsy mihaino akory. Fa inona mahalaisa sainanao io ry mama? Tsy misy ninina re anaka. Somary reradreraka kely fotsiny a. Andehaka fandriana kely ngamba aloha mandra-pamasaka ny sakafo raha mety. So dia mba miverina mararindray ary mama ty e. Tsy maninona aho ary anjara. Reraka fotsiny a. Endray ariko. Mangala aina ary. Fa mihitsy mamy izany a. Ohatrany tsy te hiresaka izany izy sady miady saina be. Fa misy inona ary. Ramatorary? Ramatorary? Manao ahoana tompoko? Mila miresaka antsika fa arao a. Fa resaka inona izany tompoko? Aza be fanontaniana aloha e. Arao fotsiny a. Tena io ary le efa nahiko. Lozy ty. Eto mangingina. Ie. Zao a. Ahoana tompoko? Tsotra be ny teniko aminao a. Mandeha ihany ianao sy ny zanako ao miala farak'izay lavitra teto. Fa maninona kay tompoko azafady? Zay fotsiny e. Raha ny fiasan'ny anjara ao amin'ny dokotera n'olana, afaka esoriko tsy miasoatsony izy. Aza mody fanina Ramatotia. Fantatro ny zavatra nataon'ny Liva 7 taona lasa zay a. Tsy tiako raha ny avendranam-badinao ny anakorontanana amin'ny fianakaviako a. Zao e. Meko vola be ianao fa aza matahotra. Tena olona tsy misy fo ianao ry ngaratrema. Fa ahoana? Tsy nieritreritra moka ny tsiambaratelonao ny fahazaroana teto re zay e. Tsy te halala an'izany Ramatotia. Meko ray andro ianao andinianao tsara. Mifona re tompoko. Na ianao andray vola, na ianao araraka ny Liva vadinao. Hitanao misy ara tapa-kevitra ianao e. Zay, lasa. Mifona rehefa hoaiza re ary zay e. Lozina re ty e.
Ary mbola taizy dady Na dia nijery tanàna tany ary anaka. De tsy mba niteny dadabe nefa za koa mbola te handehandeha tsy nareo kosa e. Ary lasaiza le kalanjarindrina eny. Misy akanjoko tiako anaovana izay manko dia misy tasy kely le izy. Zay indray ndrindry kanto ny rahaody izy fa tsy tonga nanatitra zaza teo ny reniny. Ary zao ry kanto tsy nampianatra anao ho ratsy fomba sy ratsy fanahotra an'io mihitsy mampalahelo mihitsy ny zavatra ataonao any anjara. Fa izy anefa manao inona ny anjara e? Iny vehivavy iny ny tena miseho be famalinina sy maniratsira. Reveo ianao vao mody malemy-paika izy. Zany no mahatonga ny kanto maditra. Rehefa mba miteny azy neny dia arovany dadabe foana izy. Ny fitenenany reny lahazy nefa diso mihoatra amin'ny fefy loatra e. Hita mihitsy no hoe zaza tsy naterany. Dada! Maninona tsara hoe ry dadabe? Neny inona zany? Zany tsy misy marina izay tsy hipotra e. Tsy haiko hoe inona ny tanjonao amin'izao fanakorontanana zao ry dada. Fa efa vaky amony resaka dia avelao hanazava amin'ny kanto aloha. Avy eo manandresaka atao aminao. Tena nitaitaina mihitsy ary mama hoe fananiny ianao tsy tonga nanaty trano manampy salama ve ianao aloha e? Salama anaka. Fa soa ihany aza ianao fa tonga fa mila miala teto androany teny androany sika telo mianaka e. Ohatry mitony aloha mama dia aza vao tsara. Fa misy inona e? Aza mampitaitaina ohatrin'io moa e. Anjara lava ndresaka anaka raha ho tantaraina fa andao andeha. Za tsy ala teto izany ry mama raha tsy mazava amiko ny tena antony Inona moa sedra tsy efa nisedra itsika mianaka fa resika daholo izany e. Fantatro izany fa tiany miankina manainy e. Tsy tantarao ka vonina hiady hatramin'ny farany Eny ary dia mitony amin'izay aloha mama ka. Azao ary tsy fahafatesana tsotra ny nahafaty an'ny liva dadanao fa nisy namono izy. Zany tena antony elantsika tany Tamboho 20 taona lasa izay e. Tamboho? Ie. Avy aza sy liva ary tonga eto olona mpampiasa azy taloha eo amin'izao ary tena mino fa iza no namono azy. Mazava amiko ry mama. Fantatro izany olona izany ary tsy hamelako fa andehanako an'izao. Moramora ny aloha anako. Tsy izay rery eny miafina aminao e. Tsy teo very anao ary anako. Tsy very izany ianao ry mama. Tsy matahotra azy fanazavana avy aminy no ilaiko. Miainanao anie zary neny? Tsy zanako zany Kanto zanako ndry. Zanako foana ndry na tsy nalaoko ny kipoko azy. Ary omeko ny fitiavako rehetra ndry na tsy noetiko 7 volana azy Sady mitony ihany aloha nareo mianaka ka. So dia isy arahara eo ka ho sahirana eto tsika marina e. Tiako fantatra ny tantarako e. Mety avy amin'izany reny tsy vanina nanarena zany zao toetra ratsiko izao. Tsy anaka. Tsy hoe tsy vanina koa izy akory. Ny toetranao indray dia vokatry ny fampiatako anao diso tafahoatra ka ifonako raha mibedibedy anao aty aoriana satria tsy tia hanandratsy. Vanina izy matoana nary zanaka e. Kanto fanapahan-kevitra tsara indrindra no ndraisiny. Izao ny tantara mba tsy hamezanao tsiny azy e. Nijanona teto Madagasikara tamin'ny teraka nitokiana ary niasa nanao mpitsabo mpanampy tao arivo. Nisy ramatoa izay somary efa lehibebe izy. Bevoka izy tamin'izany andro izany. Tsy izy izany fa nyreninao io ry kanto Nitomany foana izy nandritra ny andro nijanonany tao amin'ny hopitaly ary
ny taraina fa tsy vita nitsony ny amelolo zazo io satria efatra amin'io ny zanany moa izy tena mahantra dia mahantra e nangavy fatratra izy mba handray anao rehefa teraka satria tsy tia ny hijalena amin'ny arabe ohatra n'ireo zokonao ianao ka tokony tsy naterany fotsiny na hoe nesorony vao fatany hoe bevoka izy izany ny maha-olon-kendry azy ry kanto tsy mivonona ianao fa miheny aina ary tena tiana azy ianao satria mahateo ampiterahana anao izy enjany zany andray indresy ny mahantra okizay anaka fanaraka izay sy ny dadanao rehefa veo fa hotezako ianao indraisiko oatra ny zanako mihitsy ianao satria mbola tena tao anaty fotoana nalay olovako andriakely zanako tamin'izany zay ve le hoe zokiko ny teneniny hoe maty zay ria zay tsy vitany hoe maty izy fa very faty koa izy no dadabenareo nataonao aiza marina ny zanako ry dada nataonao aiza ny zanako jereo aloha zany olona zany ritokina ty fotoanan'izany zao fa valio ahy nataonao aiza ny zanako ka inona ry no avaliko anao eo maty izy ianjara sy ny reniny aho mila miresaka aminao maika be ony zareo ka tsy haiko mbola tsy tapikotra nyresantsika ry dada ampandroseho alory zareo ary eny ary andraso are miala tsi ny dokotera raha tonga manelingelona amin'izao ory izao fa misy inona mila miresaka amin'ny rahatrema dadanao fa misy inona ry anjara io ny namoniny dadako ry dokotera maninona tsara lasa ho an' zareo ry mama ahoana indray koa izany ry dada zany koa ny laingana sesika io vadiko boribory io anao matahotra ny marina hipotra dia mamoron-dainga tsy mandainga fa afaka tsoriko ny marina rehetra dia mba maivamaivana amin'izay mbola amorona lainga hafa koa fa inona dolo re izany manakorotana fiainan'olona fotsiny ny asany tony olona mahandro tony avelao izana zava ry dada ento ndresako raha matora ary eny ary tsy tonga nanatitra manampy kely ateo satria ny sakanangaratra mateo amin'ny sampanana fa mila miresaka amiko ny izy lainga izany manginy dady toizo ny karamainy vola be sady ny rahonany mba hiala teto farak'izay aingany izay telo mianaka mba tsy hifotsony ny asa ratsy nataony fa inona izany aza mampitantana ianao fa tantara malaky ka tsy haiko raha tadidinao dokotera fony mbola mipetraka tany atambona areo dia nisy lehilahy ray izay antsoina hoe liva tanaka vanany dadanareo io tadidiko liva ka izany vadiny ary mahafantatra ny tsy ambaratelo ny dadanao rehetra izany ianao moa mbola tsy hitako mihitsy satria tsy mba mivoaka ny trano mihitsy ho liva ndrainao no nampamono an'ilay tovolahy atao hoe ndrina teo avaran-tanana iny maninona tsara marina ve izany ry dada lainga izany ory marianina ianao ve dia iainao ny olona daly io mangina ianao toizy raha ary liva ny namono azy ka mody ny lazaina hony fa hoe namono teny ilay tovolahy andriamanitra anao saika tsy hamela ny livontsony ataorian'izay saingy tsy foko ny vadiko na olon-dratsy ary herintaona tateoriana kosa nefa akory ny atarako nahita ny liva ny azakazaka nitondra zazakely avy any sady sepitra noho ny teny hoe tsy vitako ny mamono an'ity zazy ity fa mandeha any nareo mianaka mitsoaka lavitra teto fa asaindratra mavinoko indray koa izy andriamanitra maninona izany maninona tsara dia lasa izay mianaka ny afina tany afaratra tamboho no ny afa-kerinandro dia niverina izay so mba hoe efa nilamindamina ny tanàna akory nefa ny atarako raha nylazan'ny olona fa maty nisy ny tifitry ny andro ny alana iny ihany koa liva tonga saina ary nandeha teny amin'ny tranonareo saingy efa lasa ny andro niny ihany koa nareo mianakavy tsy hitako izay natao fa ny aneriko dia nangorona ny enta-kelinay ka mifindra fonenana taty andraso aloha raha matora ary raha ary aiza io zazana tery liva io amin'izao aiza io zazy io ianjary io zazy io dokotera maninona tsara way vonjeo fa tora ny dokotera
ianjara ihany zany andriakeliko. Mama, tena marina ve zany? Eny anaka, tsy mifampiteraka izay siliva. Ary ny veriko fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra aza na nahatongavanao teo amin'ny fiainako. Tena faly a. Hitako ihany ny zanako efa neveriko fa maty nandritra n'izay fotoana ela izay. Tsy maty finoana marina. Ary tsy avelan'ny antsony ratsy iontsika. Tena lalina zany a. Za zany le riakeliny tantarainao iny. Ie, dada, fa tena sesodozana anao hoana loatra re ianao no tena hafanina an'izao rehetrarehetra izao e. Tsy manarara anao akory ve nahita ny ranomasoko ny tomany anjanako nandritra ny 7 taona e. Fona anaka. Dada. Fitiavanay ianao daholo nge nanaovanay an'ireny mise en scène ireny mba hampisaraka anareo mianaka e. Mbola tena tanora fanahy loatra ianao tamin'ireny ary mbola tena nanana ho avy mamiratra nge. Tsy tratranao anefa izany mba sady mitaiza ianao satria vao teraka ry dia nikarakara azy no nandanianao ny tontolo andronao e. Trery dada. Mino anefa fa hafa sy tsara kokoa ny fiainako raha teo anilako foana izy. Ary mety tena tsy ohatran'izao ny fiafarany tantara raha tsy nisarahanareo tamiko izy. Mamela ahy ianao anaka. Dia mifona aminao koa ara matorary a. Aleo dia fitsarana namaritra asazy ho anao ry dada. Sa manokana aloha. Tsy haiko raha mbola amelanao. Dia tena mamerina amin'ny fisaorana anao foana rehetra matorahary tamin'ny fitezanao any anjara. Tena zaza tsara taiza izy noho ianao. Tsy misy tokony hisaorana re zany dokotera. Za zany mialatsiny saika mbola hitondra azy hitsoaka indray tamin'iny andro iny. Ka natahotra kosa ne ianao e. Mbola fitiavanao azy daholo izany. Izao tavavory atao trano daholo ny fianakaviana. Ary hono ahy nanahoana marina ny fitsarana ny dadabe tany e. Efa samy misintona amin'ny fitoriana izay sy raha ary fa 5 taona hono sisa nataony ihany e. Ay, tena mampalahelo izy a. Enefa sangy rarino anazy zany e. Ary mangingina ny eo azy ny zanako izany e. Mbola menatra ny natokany anjara ary niny a. Aika izy le nambanibaniko indray ny tena zanako fa tsy sahakory. Tsy maninona anao izany izy e. Olona tena misaina raha ianjara. Miresa aminy ianao rehefa tonga eo izy ary esory ao an-tsainao azy izany hoe tsy zanako izany. Mitovy daholo fitiavako anareo telo mianadahy. Jereo anie mamarahary sy anjara e. Mahafantatra amin'ny marina anjara izao fa tsy miova amin'ny fifankatiavan'izy mianaka satria samy reniny izay. Sady ndry koa ane anabavy keliko be donginy foana e. Fa misy miditra izany. Iny anjara. Avy manampy kely ety amin'ny tantan. Avy lisy a? Avy? Avy mividy an'ireto jus kely reto nge izay e. Tena mifona kiary anjara tamin'ireny teny mahery rehetra nataoko andry ireny a. Efa namelandriaka izy zary zandry a. Efa fiainana vaovao zao ny ainantsika mianakavy kely. Sa ahoana mama sy neny? Eno anaka. Izao vao tena ohatrany hoe efa miana-paradisa sahady izany a. Tsy navela amin'ny fotoana tsy ho sambatra hiaraka amin'ny ankonako rehetra. Marina izany. Teniko farany dia izao e. Ie. Fankatiavinareo ary manaova marina hatrany fa tsy maty finoana amin'ny marina e. Ary tena mitondra fiadanana ny fandehanana amin'ny lalana mahitsy. Natolotry ny Malaimisaraka groupe ho anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe tsy maty vonoina. Tantara nosoratan'i Miray Ravoangy Armino. Novelomin'ny Tovo, Saloy, Iainasoa,
niaraka tamin'ny tsiry miaritiana ary ny mpanoratra nandray fiosinana totosa tovandray amin'olona studio ny prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.